Aleloia. Dia miaraba ihany koa ny rahalahy sy anabavy izay manaraka amin'ny tambajotra tserasera na Facebook io na YouTube ny eto an-toerana sy ny any an-dafy. Dia mitondra ihany koa ny mandra-piona sy mandra-piresaka nomen'ny rahalahy sy anabavy hatrany Antsirabe ho atsika rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao. Eny ary, androanitsika dia hiara hisakafo. Selfa servisy androany samy maka ny sakafo ho anazy fa tsisy olona nolotra manokana hoe ty sakafo ho anao sy ty ny ohatr'izao fa samy andray avy amin'ny tompontsika androany. Amen na? Eny ary. Ny mahagaga dia izy moa tsy mahagaga, inona moa tokony hagaga ko? Andriamanitra antsika mahagaga dia tokony talanjona mandrakarivotsika fa ny ten'Andriamanitra izay hoentina androany dia efa napetrany efa ela taty anatin'ny fo dia ohatra ny eny foana ihany koa araka ny hafatra rehetra izay miampita dia ohatra ny mitady anao ndraindray ny tena hoe inona ntsony moa no hitsanganana ko toa efa voalaza ny olona rehetrarehetra teo daholo le izy na nandritry ny tamin'ny efa ray volana teo eo ambaki ny fitarihana rehetra teto oziko hoe ko anao inona eo tsony moa zany hipasoka nefa malama kanefa ny no ny afatry ny tompo hoe fampaherintsika sy mitondra izay anjara birikiny ho fampandrosonina andralahy sy anabavy dia mitsangana eto ihany anao Jesosy sinoa ianao. Dia androantsika hijery ny amin'ny lohahevitra anankiray atao hoe fiombonana. Ny fiombonana sy ny fifankatiavan'ny mpino. Fiombonana sy ny fifankatiavan'ny mpino. Aleloia. Raha ohatra hoe izay fotsiny ve ny desera dia ahoana ny fandrenisanao azy hoe ohatrany ho tsara ve izany sakafo izany sa ahoana? Fa tsara izany satria hiresaka momba fiombonana tsika sy ny fifankatiavan'ny mpino. Fiombonana, inona moa ny atao hoe fiombonana? Inona moa ny atao hoe fiombonana? Tsy hoe anao fanadinana androany fa mba fifanakalozaka. Inona ke ny atao hoe fiombonana? Ny atao hoe fiombonana dia misy zavatra anankiroa nakambana. Dia misy zavatra ihany koa iraisana an'olona tsirairay avy fa napetraka eo amin'ny toerana anankiray mba iraisana. Andray ohatra tsika hoe tamin'ny asan'ny apôstôly izao dia nisy an'izany. Ny ombonany avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Fa tsy jery zavatra be dia be tsika, tsy jery famaritana be dia be tsika fa ny fiombonana dia hoe fampiraisana na fanakambanana zavatra. Dia eo koa ny fifankatiavana izay ho jerevantsika ao aorianana izay aloha fa ndao fiombonana no tonga dia hidirantsika. Ten'Andriamanitra hiaingantsika ny amin'izany dia ny Genesisy toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Ao ary samy mamaky daholo tsika ny Genesisy toko voalohany dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Nahita ve? Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany ny teny. Andray. Ay moa tsy izay. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Ary aizina tambony lalina. Ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambony rano ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Ary nampisarahan'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina.
ny fiombonana tiako hitarihana anao eto androany a tsy hoe tiako hitarihana moa fa hitarihan'ny tompo fa za koa moa tarihana fa tsy hoe za ny tompony teny de za ny tompony hevitra de za zany mamposaka fa samy mandray tsika de za koa mandray ary za hitapitsanganana eto a tena lazaika anao tena marina za koa sady miteny manongila tsofina hoe ahoana tokoa ary moa zany za ny tenenin'ny tompo zany sady inona ny tiany ampitaina fa tsy hoe Raharaha Bernard ny tompony teny de izy zany zao eo tsy za mihitsy ny tompony fa za koa eto tena miaino satria isika samy mandray marina fa mety hoe nisy fanomanana fa tsy fanomanana ny zavatra ngeza be fa le fandraisana sy fiainona eto ny tiako ambara aminao de raha nahary an'izao tontolo zao Andriamanitra de tsy nahary ery an'izao tontolo zao Andriamanitra nisy fiombonana tao ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny voalohany ahoana ozy Andriamanitra teo zany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ary ny tany de tsy nisy endrika sady foana ary aizina ny tamboniny lalina de inona ihany koa ny fanahin'Andriamanitra nambomba teo ambonin'ny rano teo Andriamanitra de teo fanahy sa tsy zay firy aloha zay roa zay de ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ary ny fanahin'Andriamanitra nambomba tambonin'ny rano ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava zay vao nisy mazava teo Andriamanitra de teo ny fanahy de nandeniteny a vao nisy ny zao tontolo zao zay fiombonana zay a zay le Andriamanitra ny fiombonana zay ary tsy miovy izy omaly anio mandrakizay janona ohatr'izay foan'Andriamanitra ray aloha zay angatsika zay fa rehefa voaforona ny olona de rehefa voaforona izao tontolo izao azafady de namorona ny olona indray a Andriamanitra de Andriamanitra tsy na hoe de rangafo ronitro Raharaha Bernard a fa inona ny nataony ozy izy ny hoe ndaotsika mbola nisy tsika indray tao fa tsy hoe andeha hanao zavatra fa ozy izy ny hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika sa tsy zay mbola misy fiombonana ary mitoetra mandrakariva amin'ny fiombonana de namboariny amin'izay a Adama de nomen'Andriamanitra ny zavatra rehetra i Adama de nomeny andraikitra i Adama de nentina teo amin'ny Adama aloha tamin'izany fotoana zany hoe ao i Adama aloha mba omeo anarana kely aloha azon'Andriamanitra angena teo i Adama hitsy natao hoe omby avy areny omby andre tsy mbo moa le filaza azy voalohany raha mbola hampianatra olona fa atao hoe de hitsy i Adama natao hoe de rehefa mitombo miamitombo ny ankizy zay vao tenenina am'izay le tena anarany hoe omby azon'Andriamanitra nanome anarana omby sy ny zavatra isan-karazany fa tsy niraisin'Andriamanitra zay fa te hiara-iasa amin'ny Adama izy de ozy ny hoe de avia anaka ao ny eo anaran'ireo de nomeny Adama anarana daholo hitsy natao hoe omby hitsy natao hoe kisoa hitsy natao hoe voromailala hitsy natao hoe zao de nahazo anarana daholo tsika tsy nijery hoe iza no vadiny amareo fa tsika tsy hijery an'izay aloha fa ny tsika aloha fiombonana nijerentsika androany de rehefa nahazo ny anarana daholo ny biby zany hoe natotosa antsakany sy andavany ny zavatra napetrak'Andriamanitra taminy i Adama de zao nefa mahagaga nahavita tsara i Adama fa ozy izy ny hoe de ohatrany tsamety ihany ka tsamety raha rery i Adama fa alao izy hanamboarako vady zaza ho azy tsy mipetradrery zany i Adama tsy tsara raha irery raha Bernard hanamboarako nadety sahaza ho azy anao inona hifanohana ireo anao ny fomba an'Andriamanitra ireo ahatontosa zay rehetra ao anatin'ny fon'Andriamanitra
Alleloia. Dia tsy akalavitra tsika fa mbola hitoetra mandrakariva ao anatin'izay fiombonana zay. Fa rehefa nanota i Adama sy Eva ity resaka tsika ity aloha androany, dia ifonana ame aloha fa zany hoe asisy kely eny atenatenany eny ihany a le tena famonjena nomen'Andriamanitra, fa ny fiombonana aloha zao no tena mamaky atsika androany. Satria raha ohatra hoe hiezaka fotsiny ny olona anankiray izay tsy mbola nandray famonjena, vizaka fotsiny eo izy satria zavatra tsisy hidirana zany io. Fa ho alefako tsikelikely ihany mba satria tsy hoe olona efa ao amin'ny tompo aby manaraka atsika, fa mety misy zao olona androany mihitsy vao hanokatra Facebook dia hoe ay misy fitoriana ohatr'izao dia mba hiaino nefa toa tsy azony akory hoe inona ny tiana tenenina dia mba ho asisika tsikelikely ny an-dalana eny ihany le izy. Fa rehefa nanota i Adama sy Eva dia tsy maintsy aloha ny esorina tao amin'ny sahedena izy mivady, satria le marina dia tsy afaka monina amin'ny olona tsy marina, dia nesorina tao amin'ny sahedena izy. Dia tsy hoe niala tao amin'ny sahedena ry dadabe Adama sy bebe Eva dia hoe anareo mafy loha loatra, impiry tenenina aza hoanina io, mihinana ihany, ao nareo hoany fa fon'Andriamanitra apetrany mandrakariva amin'ilay zanany. Tsika aza moa olombelona ozy izy n'Andriamanitra hoe mbo mety manadino ny zanany minono ve ozy izy ny reniny teraka, dia ozy izy ny hoe kay mety manadino ihany izy fa za tsy manadino. Dia Andriamanitra tsy nanadino ny Adama sy ny olombelona izay namboary mihitsy, dia nanangana olona anankiray i Andriamanitra aloha, dia i Abrahama nametrahany ny teny fikasana, ary napetrany tao amin'ny io Abrahama io ny teny fikasana hoe ny taranakao a, mbola i Adama rery io, mbola i Abrahama rery io, ny taranakao dia ataoko mandova ny tany Kanana io. Dia teny an-dalana teny a niteraka amin'izay Abrahama sy Sara, dia be ny taranany, fa saingy andevo tany amin'ny tany Egypta ry zareo. Dia naka olona indray Andriamanitra fa tsy hoe alako ireo, vitako ireo, sandriko mahery, voaindrika io dia tena tonga dia tsy maintsy tanteraka ny rehetra, fa naka Mosesy indray izy. Zavatra rehetra ange azon'Andriamanitra atao e, fa zao mila tsika izy, tsy hoe tsy ampiery Andriamanitra dia mila tsika vitany io, fa isika tiany ho mpiara-miasa aminy. Dia natsony iray Mosesy, tao Mosesy rery olona rery inge efa fantatro fa sady tsy ireo ny te hoany amin'ny tany Egypta fa efa zany nahafantatra fiainan'ireo e, fa zao fotsiny ndao aloha ianao mba hiara-iasa amiko mba hakan'ireo any. Dia nalany izy fa izy moa tsy natoko loatra an'Andriamanitra, satria izy to sarym-bevy mbola voavoalohany, mbola tsy dia nahita hoe ahoana tokoa moa zany Andriamanitra. Dia izy ny hoe me olona anankiray ary aloha dia nomena ny Arona izy, dia niara-miasa aloha. Dia zao ahatanteraka ny teny fikasana, ny teny fikasan'Andriamanitra, ny alany zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta. Dia zao ny olona tamin'izany fotoana izany dia nisy inona le atao hoe gropy antoko, misy antoko anankiroa. Dia misy ny zanak'Israely izay miady ahatanteraka ny teny fikasana ahafahana mandova ny tany Kanana, anjaran'ireo miady. Fa reo tsy ahavita ninninina eo zany reo raha hiady aza, na dia misy olona firetsy aza reo tsy afaka ny andova ny tany Kanana, fa saingy zao nisy ny tokony olona anankiray tsy maintsy natsangan'Andriamanitra hiara hiasa, dia natsangana ny mpisorona. Zao ny miaramila ery miady hidirana sy andovana ny tany Kanana, fa tsy vitan'ireo zany fa tsy maintsy mila ny herin'Andriamanitra, dia natsangana ny mpisorona hitondram-bavaka ny mpiady mba ahafahan'ny mpiady andova ny tany Kanana. Eto moa aloha ianao fa mbola tsisy hidiranao ny asa mbola metsiketsy eo aloha. Dia nandeha niady tonga Somatsara
tany amin'ny tany Kanana zanak'Israely. Ny tiana hambara aminao sy tiana hampitaina aminao dia izao, tsy misy zavatra tanteraka raha tsy misy, ary nisy nahita sujet melo tao raha tsy misy ny fiombonana dia tsy misy zavatra tanteraka. Ny raha hiala alohantsika satria iny fomba an'Andriamanitra iny, fa hijery fomba zao tontolo zao tsika, tsy hoe hianatra an'izay akory tsika, fa hoe izao tontolo izao koa aza nanana an'izay. Tamin'ny fotoan'andro dia ny olona rehetrarehetra teto ambonin'ny tany dia nitovy fomba fiteny, tsy haiko izay fomba fiteniny tamin'izany aloha, fa raha ihany ny fomba fiteniny, dia izy ireo ny fampiresaka. Dao tsika nao tilikambo dia ao tsika miara-mipetraka mba tsy elezatsika any amin'izao tontolo izao. Dia ny fampiresaka ireo, ny fampandinika ireo, tsy hampandroso ny asa tsara ny eritreretin'ireo, fa nen'ireo hampandroso ny asa ratsy. Fa Andriamanitra manao hoe mameno ny tany, io ziziny hoe itsika eo amin'ilay tendrombohitra eo ihany, eo tsika no anona fa sao dia miparitaka tsika raha zao tontolo izao. Zany hoe tamin'izany fotoana izany ihany koa zany, n'izao tontolo izao dia nisy fiombonana. Ny tiako tenenina aminao dia izao, zavatra atao dia tsy maintsy misy fiombonana. Tsika reto fon'Andriamanitra ho anankiray itsika ho tafaraka eto. Tsy zavatra mandeha eto raha tsy misy ny fiombonantsika. Tsy maintsy miombona ici tja misaotra tsy maintsy miombona isika hahatanteraka zay rehetra ao am-pon'Andriamanitra. Tamin'ny firimoana nomboka teo azafady fa mila jerena ihany ny famantaranandro hoe amin'ny firy ihany tokony mijanona. Dia tsara ny fiombonana ary mahafinaritra ny fiombonana, fa asiako fa satria tsy misy ilaina ny fiombonana raha tsy fehezany fitiavana. Ary eto amin'izay tsika ny tena hiditra lalindalina kely sy tena mafimafy kely, fa fehny zavatra rehetrarehetra ny fitiavana. Ary misaotra fa misy manampy ahy foana ato, misy teny tady tsy tafavoaka dia misy manosy fitiavana. Tena sarotra ny mity, fa pasteur tsy ory ihany mety tsy sarotra angamba mity. Ny pasteur tsy ory izay no azy, satria ny azy mity tena ao an-trano mihitsy ny azy. Dia mety tsy dia sa mety sarotra le mity, fa zao lazaiko anao ity tenitenenitsika fitiavany ity tena sarotra. Ary io mandra-pahafatsitsitsika tsy maintsy hianatra fitiavana. Zao alohalohany tena hidirako amin'ilay tena fitiavana dia izao. Mifona aminao raha hiteny kely an'ity zavatra ity, fa tsy hoe ary rahalahy io isaky ny tonga dia misy an'izay fomba fiteniny izay foana. Ny fitiavana amin'ny teny grika dia misy karazany efatra. Dia misy ny atao hoe samy milaza fitiavana ireo tsisy ambony sy ambanin'ireo samy manana ny tanjany amin'izay sehatra hiasan'ireo famaritan'ireo. Voalohany ny tena fitiavana zany ao anatin'ny baiboly, tsy amin'ny anatin'ny baiboly moa fa amin'ny teny grika. Dia misy ny antsoina hoe storge, dia misy ny antsoina hoe filia, dia misy ny antsoina hoe eros, ary misy ilay anankiray alleloia. Ary izay no tena henantsika fa retsy mba ho tononontsika fotsiny ihany, fa le tena farany io no tena jerentsika, satria io no tena zavatra ngezabe so sakafo ho antsika androany. Le filia, storge, ny eros
de tsy de ho vahavahako firy fa zao reo a de fitiavana ifanakalozana zany hoe misy aty amiko a de meko ianao a de ianao koa mandray a de manome koa aty amiko zany hoe fity mifamaly mahatsara zany a tsy hoe tsisy direntsika loatra zay le rehefa avy eo fa ilainy zany fa raha mamaky tsika baiboly a de raha mijery an'izay fitiavan'izay tsika de le karazany telo voatonona voalohany teo a eo amin'ny 10 isan-jato eo an'izay ny ao amin'ny baiboly ao fa raha vakitsika amin'izay ny resam-pitiavana manontolo ao anatin'ny baiboly a de le agape foana ny voateny ao de ijeritsika tenin'Andriamanitra anankiray satria osizitsika hoe le fiombonana de tsy maintsy fehezy ny fitiavana fa tsy mandeha amin'ny laonina io raha vao tsy fitiavana no mifehan'ireo zavatra rehetrarehetra ireo amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Jaona 5:12 ao ary mba akorisa kely ny telefona de sokafana amin'ny baiboly ho an'izay mitondra taratasy de Jaona 5:12 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ao hoe mba iarahantsika mamaky amin'ny okaloka vositsika miaraka de anao makaloha ao ary iarahantsika mamaky a isa 2:3 zao ny didiko de ny mba hifankatiavanareo tahaka ny fifankatiavantsika ka iadiso sotra nanitsy aza indrindra ny tena ifatoatsika androany iza ny nanome ny didy aloha eto Jesosy iza ny nomena ny didy tsika fa tsy mpianatra toko tsika mpianatra de tsika zany no nomena ny didy de ahoana le didiny de ozy izy ny hoe hifankatiavanareo zany hoe isika zany tsy maintsy mifankaty ianao ty ana ary za makaty anao sady zay le mifankatiako sady zay aloha fa saingy zao ny tenenin' Jesosy a ary ty le ngezabe sy le tena lehibe ozy izy ny hoe tahaka ny fa izy tsy niteny hoe tahaka ny fifankatiavatsika satria Jesosy sy mpianatra niaraka isan'andro fa ozy ny hoe tahaka ny tiavako anareo Jesosy zany tsy nilana fitiavana avy any amin'ny mpianatra hoe Petera za aloha tiavo Jaona atiavo fa Jesosy nity azy de izay ny takian'Andriamanitra amintsika hoe tsika zany ny tena mafiorina ny fiambonatsika de le fitiavana avy amin'i Jesosy jiny andray anao nantoy moa anakaika azafady aloha raha tsy mandeha amin'ny laoniny le hoe la misy fampianaran'ny pastera zay mba manaraka ihany amin'ny vadiko eo fa zay tsy nidirako tena tsy haiko mihitsy le mifializy de sao de fa ataoko ihany iantsoantsoanao fa ianao fa ny feonao noreko ny antsoa tsy azany nandrasin'i Jesosy hoe lao aloha rahalahy Bernard iantsoa ho avy anatonazy fa izy mihitsy nanapa-kevitra izy Andriamanitra le lehibe indrindra nge zany izy Andriamanitra nidina de nanaiky nanatona ny rahalahy Bernard ny rahalahy Bernard zay tsy hita zay ilana azy fa nidina izy noho ny amintsika noho ny fitiavany atsika de zay ny tian'Andriamanitra ho ampitaina ao amin'ny mpianatra rehefa hifankaty sy iombona reto mpianatra reto tsy hiandry zavatra amin'ny olona any ivelany hoe tiavo a mba hafahako itianao bebe kokoa fa tiavo fotsiny zao izy azao nahita amin'ny madamako angano ny teny anina fa ako aloha no misisitra
ao aty anao aiza moa izy tsy aminay karaha itsy etsy oetsy miplasyny raha ohatra kena tany anatsirabe any izy za tsy te alala aloha hoe anao ve ty alo sa tsy ty fa ny alo nasezitry voalohany ao a tena ty anao ohatr'izay mihitsy nga io fitiavan'i Jesosy io e tsy mila miandry avy any aminao mihitsy izy hoe zaho aloha tiavo raha voatr'izay no ataotsika dia mora tafitohina amin'io rahalasy anabavy otsika satria iandry ianao fa tsy misy any dia nitsaroka tsy misy dia tsy misy dia mbola miodina tsa misy fa ozy izy Jesosy tahaka ny tiavako anareo no ifankatiavanareo to dia avy eo izy nanao inona amin'izay zay vao ny raha tsororo amin'izay mpianatra anao aza jereo a tsororonona ny rahany azy a fa tsy hoe zay mbo efa antitra atom-panao afaka mandeha rery toko Paoly azy apôstôly nandeha fa mbola tsy nandeha rery zany izy mandehana rerery nge ianao e mandeha ilo oatra ny kiraro ny raberinareo ianao sa motsy zay le filaza azy ay moa tsy zay fitenin'ny tolo azy tia mandeha ilo oatra ny kiraro mibe mina ozy izy ke moa fa tsy berinary azafady za koa dia mamely za ndray zao nitohirinao amin'izay io ye tsy maintsy mandeha tsika amin'ny fiombonana amin'ny zavatra ray ihany no nandehanan'i Jesosy rery dia famonjena zay aloha tsy ilany le tsy hidirantsika mihitsy zay mivitany rery zay famonjena lovitako tsisy ilako zavatra hafa mihitsy fa za no mitondra an'izay vita amin'ny famonjena amin'izay iny famonjena iny amin'izay no nampitondrainy iraka solon'i Kristy amin'izay tsika dia iny nampitondrainy atsika ho zaraitsika eny amin'izao tontolo izao alleloia zao lazananao mba hatanteraka an'izay fitiavana zay a amin'ny fiarahana zao aloha lazainatsika isika raha voateraka indray dia eo aloha mba manasosoka amin'izay satria sao dia misy olona miaino anananana ny atao hoe ateraka indray a dia zao olona tany ivelany sehatry ny fanjakan'Andriamanitra olona tany ivelany famonjen'Andriamanitra no nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany no vonjeny araka ny resantsika teo hoe nalain'i Jesosy azafady indrindra dia ny famonjena nataon'i Jesosy nefa tsy niankina aminao hoe ianao no ndeha hiezaka mba ho vonjena fa araka ny resantsika teo a Jesosy nanolotra ny tenany hamonjy atsika dia ny olona rehetrarehetra zay manaika an'izay famonjena nataon'i Jesosy zay voalohany indrindra nga ajolahy teo akaikin'i Jesosy a tamin'izay ny tonga dia niona tamin'i Jesosy voalohany indrindra iny zany le tsisy hidirantsika iny fa ny akoatr'izay amin'izay no iarahantsika ny arahan'i Jesosy tamin'ny mpianatra Jesosy aloha tetỳ ambonin'ny tany a dia nampianatra mandrakariva izy nanao modely misy fahadisoana ataon'ireo mpianatra reo fa izy aloha no mitondra ny fahadisoan'ny mpianatra ninninina ary izy mampatanjaka n'ireo mpianatra reo a mandrakariva entiny ilazana zany a fa na lehibe aza Jesosy a dia tsy nanao ny tenany lehibe izy a fa nidina tetỳ niaraka tamintsika izy a tsika zany a eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia ny zavatra lehibe indrindra dia tsika tsy mihevitra ny tenantsika ho lehibe no ny hafa aloha samy mamafa ny andriny aby tsy lehibe no ny hafa ao fafao ny andrinao aloha fa sao dia mieritreritra ho lehibe no ny hafa ianao tsa lehibe no ny hafa aloha so ataonao ary hoe mipastera ny lehibe andraikitra mena io fa mitovy ihany tsika alleloia dia eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra zany a mba hampateza le fiombonana
fa raha ny fiombonana misy nefa tsy fiheziny fitiavana izy io dia moraboraka ihany. Ny entana mora entana tsara fe izy izay, dia ny fitiavana no ny fian'izay. Ny tena mahatonga olana ao anivon'ny fiangonana dia ny fanaovana ny tena ho lehibe noho ny hafa. Zao rehefa nateraka ny olona anankiray dia ny zavatra nomen'Andriamanitra ny olona dia mitovy aby. Zay moa mampiavaka ny Antsirabe, zay aby zay dia tsy hovako aloha. Mitovy aby na olona mba mangatakana kely aloha pastera azafady. Zay mandralahako anao mba tsy mihafahafa mihitsy fa ataoko ny adinao adiko e. Azafady tena manao azafady ara ie. Ny olona rehetra na iza teraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mitovy avokoa ny zavatra nomen'Andriamanitra n'izy io, na le olona voateraka omaly na le olona efa firy taona ny ainana, mitovy zavatra nomen'Andriamanitra azy. Fa saingy ny fanehoana le fitiavana no mba mianatra miandalana le vomboateraka maly aloha. Tsy force anao izy hoe tsy zany ny atao hoe fitiavana ho aho fa zao, fa rehefa mbola tsy hay aloha dia ampianarina. Mila mitantana ianao dia mila mampianatra. Ngamoa na dety mahay mity ako moa, angamoa mahay mity any na dety fa nay mifampianatra. Ary sendra diso izy dia zao moa ki mahalala ny tokony atao. Ako mbo diso dia zao moa ki seria. Dia mifampianatra eo anay. Zay aloha navita amin'ny 20 taona fanambadianay. Fampitantana eo dia mifampianatra. Ohatr'izany koa tsika eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra, tsy maintsy mifampianatra tsika eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Ary eo nozy izy koa hoe sarotra ny mity. Azafady aloha ny anabavy fa tsy hoe ianao akory, avy ianao mora aloha ianao sahoana. Fa le manao fitiavana indrindra ny tena sarotra. Alonge aloha mba handray ohatra fotsiny aminao resaka fanambadiana. Nareo lehilahy tiava ny vadinareo. Tena dia efa ohatran'izao za mbola tiavo. Zao nge aloha mahatsara azy. Mamelesona ihany hoe raha hoentinao amin'ny fitiavana ny zavatra anankiray, raha taminay sy madama voalohany vao niaraka aloha ka izy nanongo amafy be dia tsy maninona iny. Ozy izy ny olona zay hoe tsongotsongony olo-tiana ozy na marary azy finy. Fa rehefa tsy hotsony ny fitiavana ko hoe mba nanao kely zay marary zany ry tia. Zay le lazaiko anao hoe dia na dia ohatr'izao aza ve efa hoe mba tsy natao mafy be aza fa efa mba moramora ty ariana dia efa ianao mitarena sazy. Fa zay le hoe rehefa tsy ao le fitiavana dia tena alonge aloha anazava aminao resaka fotsiny ohatran'ny fiainana andavanandro fotsiny io fa tena hijerentsika le hoe abe ny atao hoe hadiry ny fitiavana. Mbola fitiavan'olona fotsiny ty lazaiko anao ty fa ny fitiavan'Andriamanitra mbola ngoza be. Misy fihira fanaonay ankizy zay moa akoa ny mbola ankizy. Misy hira fanaonay ankizy zay hoe dia profond et large l'amour de Dieu et profond et large. Fa zao le izy na tonga mipivady tena tafaraka dia zao le fitiavana ngeza be indrindra. Tsy politika zany fa ny olona lao azy ny politika zay ataova amin'ny politika ihany, fa ny antsika ao amin'Andriamanitra fitiavana ngeza be. Dia mandainga raha ohatra hoe nisy mpifankatia niaraka tamin'ny voalohany indrindra ka tsy nahazo teny maharary tamin'ny andaniny izy. Fa zao rehefa le fitiavana mbola ngoza be
samy hatrany ny zana-tsipika le mitady andeha ampiady sy ampisaraka an'izy ireo dia tonga dia nitsenan'le fitiavana ngeza be tonga tsy tanina leale izy dia avy eo te iona andray nefa nahazo teny marary ianao dia te iona andray nefa satria nahoana lehibe le fitiavana fa raha sanatria fa engany tsy ho amintsika hoe fa madika amin'izay indray tateoriana hoe le tsy fitiavana indray ny lehibe dia tia misy teny fitiavana anankiray nandy ny sososo hatrany tsy tatsonotsosi ny alehany levon'le izy levon'le tsy fankatiavana le izy dia na dia misy teny mamy tokony mba naniry aza tsy sezika ko mahato azo tao sady mampianatra ihany fitiavana tsy hoe akory mahay famba mifampianatra tsika dia ny fitiavana ny tsy maintsy hifitoratsika rehetrarehetra amin'izay fotoan'izay tiako zavatra tokony hianarantsika ity Filipianina toko 2:4 Filipianina toko 2:4 milaza hoe aza samy hevitra ny azy ihany fa samy ny any namany ihany koa zany hoe mahay manino mifampiaina ary eo ny tena sarotra ho indrindra ho antsika efa mahay tenin'Andriamanitra rehefa tsy mahay mifampiaino tsika fa niay ihany hoe niay ihany ny marina dia tsisy zavatra mirindra dia hianarana ny mifampiaino sika nge rehefa nateraka indray mifanahintsika no efa mipetraka any an-danitra sady ositro ny baiboly hoe miara-miafina ao amin'i Jesosy mifanahintsika zany hoe Jesosy efa ny an-danitra efa nyko izany mifanahintsika fa ity ny atsika eto mbola miaraka amin'ny tsisy isan'andro ary ity tsy maintsy manondrana so ihany moa efa malalaka amin'ny fanondranana zao dia tsy hoe manondrana amin'izay ny tiana tenenina amin'ny malalaka dia zao efa olona nafahan'Andriamanitra tsika fa ity mbola mety manota dia aza manao ny tenanao endry tsy manota ianao ozy izy ny baiboly raha misy olona miteny sy mihevitra azy tsy manota dia mamita teny olona io ary marina tsy ao anatiny zany hoe ay zany za zay milazako efa firy-taona ny arahana tamin'Andriamanitra ity mbola misy fanondranana ao anatiko eo ka le olona vo tonga voamaly ve dia olo tsy ninao amin'ny fanondranany fa tsy hiara hitondrana ary zay nge ny antsonantsika mifampitondra zay mavesatra ianareo inona mavesatra amin'le olona io inona arahana mitondra fa tsy hoe eto aniny ianao aloha mba menara mitondra aloha dia ohatran'izao tsy zany iarahana mianatra mitondra io fa Jesosy nefa mitondra an'izany dia fianarana ao antsika zany rary ny tongoany ohatra mbo naka amin'ny plasin'ny Petera ihany hoe Jesosy hono nakako veta sy serveta dia ao avy aby sasana ny tongotra tsy azo ny Petera tamin'io fa ozy izy Jesosy zao eny atao hoe fotsiny lohandroany fa ho azonao ihany iny any ariana any benge ny zavatra natrehan'ny apôstôly fa mifampitondra zay mavesatra ireo so ataony hoe tsisy nanondrana reo apôstôly ireo misy manondrana ireo fa zao mifampitondra ireo dia zay no nahatonga ny asa lehibe ny asan'Andriamanitra napetrany amintsika dia militsika fifankatiavana nafahana mifampitondra n'izany rehetrarehetra zany fa sao dia hoe rehefa tsy hitovy amin'ny hevitra ao dia tsy mety amiko zany hoe torereo ny etanao tsy azo atao an'izany ny fanompoana an'Andriamanitra tianao ve le rahalahinao io to tsisy ameniny tianao ve io anabavinao io toy ny fitiavan'ny tompoko no hitiavako anao ry namako ny voninahitry ny ray miposaka aminao tena
fa io tsy vitany hoe fa ianarana io atao inona ianarana ny atao hoe mianatra dia maninona mbola tsy mahay fa mianatra za moa mampianatra manjaitra ny Antsirabeany dia mba miresaka amin'ny mpianatra hoe mba ataova zao ny mba zao tiava mivadanareo sy izy ny tenin'Andriamanitra fa sao dia mba ataovy dia miteny izay lazan'izy rehetra tosiny hoe dia nanao ihany raha misefa tonga dia teny hafa be mihitsy fa inona indray no nitranga tany inona ny misy azany tapoka teo dia ohatra ny tsaty amerina tsony raha miseho ahoana ozy laza amin'ny baiboly lavo impiry moa ozy izy impiry hoe impito ve fa maninona ozy izy miarina ihany ka raha nanao ny teny ianao ndray mandeha mirena indray apitsoko firenako indray tiranga je t'aime hoa inona ianao zao apitsoko je t'aime indray tsy hoe averenindray le teny marary lefako ihany iny fa ndray ohatra aminao fa na misy vato lampy anankiray tena ngeza be ka misy voromahery ary ty voakitiko ato foana ka misy voromahery mipetraka ao dia iainga le voromahery dia mitsopaka kely indray mandeha mitsaboka an'io vato lampy io fa na vato lampy azy io kisan'le vorona iny misy lavaka kely ihany ny hafarany io dia aza sasatry ny manao soa fa tsy maintsy misy valiny ihany iny ao ariana avelan'Andriamanitra konge iny isy ampitombo anao dia aza tsivy tsy hoe moral zany ny tenenin'ny Rahalahy Bernard androany fa fiainana no omenanao satria Jesosy fiainana dia mandefitra ny amin'ny zavatra rehetra misy fampianarana izay moa lazain'Andriamanitra ao amin'ny nasain'Andriamanitra ny tenenin'ny Paoly ao amin'ny baiboly ao hoe nahoana moa nareo tsy mandefitra na dia amin'ny tsirariny efa hita zao fa tsirariny dia mbola andeferanao ihany inona ny antony andeferanao no Jesosy fa tsy hoe ny aloha rahalahy rehefa tsy mety kosa aloha efa zao efa hita tsy mety zao ve ohatra zao volako vera angaty any tsy tanitsony azy zay ny tenena fa be loatra amin'ny fony fa zao mila mandefitra isika inona ary zao ianao zany zao eo ampitoerana eo inona moa zany zao tsy nandeferako tao an-trano aloha voalohany dia amin'ny rahalahy sy anabahany fa zao rehefa misy zavatra tsy mety ataonao tsy hoe anaisy ny tompo ihany io naisy ny tompo aloha naisy ny tompo zany rahalahy fa rehefa ozy ny teny hoe rehefa miaiky ny fahadisoantsika tsika dia mahatoky somarina izy dia mamela ny helotsika dia manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra marina zany fa saingy zao osisy koa nefa miteny hoe dia fa raha misy kosa olona hitanao fa nahatezitra anao dia ho aty amiko ianao aza mbola makaty loka tany aloha makany aminy tany aloha fampiresaka kely aminy mamelany elo koa dia mamelany hadisoka ianao dia tahaka ny namelako ny eloko ao dia avela ohatr'izay koa izy mbola tsy hainao zay androany ianarana tsisy olona tonga dia mahay zavatra anankiray izany fa ianarana fanan'Andriamanitra efa nomeny atsika raha teo ampianatra sy hitari-dalana atsika mandrakariva dia aza matahotra manao diso ianao izay koa nge mahavoantsika tsika ihany aza voalohany tsika aloha ny tsarantsika voalohany indrindra ohatrany tsy mety foana nge zany ataoko zany fa ako tera ve aloha efa teraka sa mbola tsy teraka efa teraka moa ako ia moa no anontanianao an'izany eo tsy anontanianao an'izany eo ko ianao fotsiny mila mino hoe za rehefa nanaika an' Jesosy dia izay rehetra manatona azy tsy lavo mihitsy aloha dia za efa anisany za zany rehefa niteny taminy dia navelany
fa zao le olona koa mila tenenao aralahy tena mifona aloha amin'le teniko fa tena hitako aloha fa tena enjana le niteneniko taminao aloha tena mideranao na zaka le teny niteneniko fa raha ko nataonao an'izay tsy mora ny mity tsy mora ny mity fa sarotra ny mity fa andramo ka izaho nefa fa mahafinaritra ny mity ty loatra ny mba ohatrany hanimbako kely ana enina amin'ny rahalahy moa zay enina zay ay moa pasteur ay moa koa mitena koa kay momba efa pasteur ty mba hanimbako anay aloha zao mba mananonareo compréhension aminay zay aloha ny ao anatin'ny fonay dia ny fampitantanantsika ho any an-danitra dia zahay rehefa misy zavatra mba hapetraka ny ray indray dia ny ao anatin'ny fonay aloha tsy ampitondra anay tsy fariseoka hoe ampitondra enta-mavesatra ny olona dia ty anay nefa tsy bata mihitsy anay zanga mba mibata be indrindra fa zao raha mba misy zavatra hapetraka mba hifandaminana dia mba miditra alohantsika any amin'izay fa zao nefa tsy hoe apetraka le izy fa ohatra hoe misy zavatra mba manitikitika ny sainao ihany dia ataovy hoe dia mba ohatra misy zavatra ohatra mba manitikitika ao aty dia ahoana raha mba ohatra hoe mba ataontsika ohatr'izao dia mba fampiresaka eo dia rehefa hitany ay andao ary ataontsika ohatr'izao dia hiteo ihany zay anaovana ao fa zay zany tsy iza ny olona mevato mafana ny zanany ka na rehefa tonga zamono fotoana dia hoe indreto izahay sy ny olona zay menao anay tsy hoe nampitondrako enta-mavesatra tany izy tany testameta taloha nisy azany hoe raha zioga kely ohatr'izao ny nampitondrany dadanay ny atoko ohatr'izao ndray ny ampitondrako anareo fa anay tsara anao an'izany any moa pasteur ilay tsy manao an'izany sotra indrindra ny joro vavolombelona fa izahay dia miezaka izay ny andro sotsika mandrakariva zay tsy manao hoe didiko fe lehibe ty na zay koa tsy mitombo teny fantatra ohatra ny atsikely bezarana fa izahay ny antony ritra ainanay tahaka na ritra ainan' Jesosy dia ny rahantsika mandeha miroso alleloia amin'ity androandro ity dia mampirisika Andriamanitra aleo aloha ireverina kely amin'le lazaina teo hoe ny adidinay pasteur ny adidinay pasteur dia le mitantana anareo ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakariva zay ny tanjonay izay ao zafady fa ohatra mamela ny sery fa tena dia le sery tonga hoe mandrebirebi dia mitady verambaka ny filidité rehefa mandeha eny ny fitantanana dia izahay pasteur dia mihevitra mandrakariva ny mpino tahaka ny vehivavy mampinono tena moa lehilahy dia ohatrany tsy dia mahay mampinono loatra kanefa nefa niarana ampinono niaraka tamin'ny madama ihany dia jerevana ihany fomba fampinonoana fa misy fotoana manaikitra nono ny ankizy le zazo io zany dia inona angany atao tsara kifika inona le fomba raha voakifika tapaka eo ny lohan'ono fa inona ny atao atao inona hoe tapenana ny orona ary ohatrany fomba mety rehefa mampinono zany ka manaikitra le zaza ny lohan'ononao dia aza atosika ao izy fa sady tapaka ny lohan'ononao ny taitra be izy hoe
fa hoana koa zany atao mamatapoka androany zany fa inona ny atao kalainy tsara izy diosina dia avotsiny lohan'olonao amin'izay sady tsy marary lohan'olonao a oziny hoe ay mba tena tsara koa iny kalain iny inona ny antony isotomana anao bebe kokoa ohatrany hoe seporina ianao tsy seporina ianao ka fa mba ahafahana ifampitohizana fanomezana anao sakafo manaraka indray mba hitoy fifandraisana dia natao kely an'izay ianao fa afaka manao fa raha iny ny tapaka teo baibay zany ny sakafonao ka raha sanatria ohatra misy ohatra ny hafahafa amintsika amin'ny fomba fitondrana amin'ny pasteur dia zao eke fotsiny aloha efa mifampiresaka ihany koa nefa eny an-dalana eny tsy hoe manavaka na enina amin'ny rahalahy fa ahafahantsika mifampandroso hatrany bebe kokoa zao ny tena loza rehefa ohatra hoe tsy ao anatin'ny fifankatiavantsika dia apetrako aloha micro fa ohatrany tsy afaka manazava raha samoka tsy maheno ny any amin'ny faritra sy ny any an-dafa raha vo apetraka ty ny vato isika aloha na ahoana aloha na ahoana dia tsy hitovy fomba fijery ndraindray sady tena mety hitovy hevitra fa raha mitovy hevitra tsika ripaka ny koa mpisoko ao fa mety misy tsy hitovizantsika hevitra dia le tsy fitovika-hevitra iny dia zao andray ohatra tsika hoe misy vato malao be anankiroa le fanaovana pavé reny dia miady ety ivelany ety fa reny rehefa miady ety ivelany dia tsy misy fa tsy maintsy potika tanteraky ny malao iny fa raha misy vato anankiroa kosa reny vato malao anankiroa reny hany na tipy ao anaty rano ao dia navela amin'izay reny hiady ao fa tsy mitovy amin'le fomba fiadiny tety amin'izay ny zava-misy ao anatiny ao inona le anipazana azy ao anatin'ny rano ny rano tsinona fa ny tenin'Andriamanitra ny rano tsinona fa ny fanahy masina ka rehefa miady ireo vato ireo ary reo tsy maintsy miady ireo anatin'ny rano ao satria ny savorovoroky ilatony miady izy ireo ao fa tsy mitovy amin'le fiadiny tety ivelany potika ny hafarany tarehiny tety ivelany fa rehefa niady izy ao anatin'ny rano zany hoe misy fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'le olona tsy mitovy hevitra eo dia jereo tsara le vato fa malamalama mahafinaritra kely ery mijery azy ao anatiny ao raha tety ivelany izy niady tena raha tsy tare ohatran'ireny sokonendra tratran'ny oranisa-pahavaratra reny ozy le fa raha tany anaty rano iny niady nisy ny fanatrehan'Andriamanitra rehefa Andriamanitra no mitarika eo na miady aza milamina ihany io rehefa avy eo tokontsika rehefa makany Atsirabe mahita an'le vato amidy amoron-dalana reny misy boribory mahafinaritra malama ery avy any anaty rano reny niady mba teo tsika androsotsika ozy izy ny baiboly tsika zany tsy milaza hoe mety amin'izay ary fa ozy ny baiboly ozy ny baiboly nareo rehefa miady rehefa fandramatra ozy tandremisao manena ozy tandremisao mifandratra ka izany mety mifandramatra ihany fa le mifandratra tsy azo atao inona le mifandratra ndraindray ohatran'ny tenenina ny alo rahalahy tena tsy mety ny any ao anatin'ny foko ao ny alo zay zavatra mavesatra amiko ny any tonga dia avokako aby dia avy eo aminy maivana amin'izay ianao zany no mijerenao fa le olona ny aitraikany iny zany tsamba nijerenao mihitsy hoe mba manahoana koa zany ny folo le olona ny aitraikan'le zavatra nataoko teo fa nitodika ny amin'ny tenanao fa angady Jesosy nanao an'izany tety taoko Petera aza fata amin'ny fahanondrana sady nanao zavatra tsy nety taminy fa izy Petera alo mivavaka ao anao tsy ho levona ny fonao dia rehefa mbo mibebaka ianao apahiresiko ny dralana ny zavatra rehetrarehetra tsy misy zavatra mandeha ao tsy misy zavatra tontosy ao na isika nge marina fa nomena fanahy masiny tsika fa rehefa tsy ho ampiasaintsika zay fanahy masiny izay
hiasa ny tokony ho izy. Tokony isy olona nametra tanany ozy izy Paoly zay fa aza tsy mamelona ozy izy an'izay fanomezam-pahasoavana zay nomenanao zay. Tsika zany samy nomena fanomezam-pahasoavana, inona ny tanjontsika? Ny ampandroso an'ireo rahalahy sy anabavintsika ireo. Alleloia. Averiko ihany. Tony nitiavany tompoko no itiavako anao ry namako, ny voninahitry ny ray miposaka aminao, tena tiako ianao ry namako. Ray moa ilay izy dia ohatrany nataoko ohatr'izao fotsiny fa tokony nataoko be dia be. Jereo zany tianao androso. Tsisy olona miakatra rery any an-danitra zany raha ohatra tsy raha ihany ny olona mivonjen'Andriamanitra tety fa hitondra babo maro an'izy dia mifampitantanitsika. Ty zavatra ray ity amaranana ny toriteny dia mba zavatra anankiray mba hitako fotsiny izy ity dia mba ohatra mba tiako ifampizarana amintsika. Isika dia mila mifampitombo fifandraisana. Maninona hoe? Rehefa miezaka mifampitombo fifandraisana tsika dia misy zavatra be dia be teraka ao. Dia jereo tsara ange, tsika zao aloha efa tsara be zao ataontsika tonga isaky ny fotoam-bavaka zao, isaky ny alahady, satria tena mahafoy fotoana ianao tonga aty mba hifandranitra amin'ny tavan-drahalahy. Satria fahitananao inge mitondra faherezana ho an-drahalahy sy anabavy. Za aloha dia zao aloha nyresahako amin'ny mpiara-mivavaka ao Antsirabe hoe mba mifandraisa numéro téléphone, ka na tsisy resaka inona ho tenenina azy ataovy hoe allô allô, mba te hiaino ny feonao fotsiny aminao zay, fa misy dikangeza be zay. Dia ny zavatra anankiray efa tsara efa ataontsika tsika zao aloha mifampandroso samy tonga eto. Dia faharoa, tena isaorako an'Andriamanitra fa saingy indry izy ny tena indray ny tsy tany dia le tany amanam-bato. Nareo hoe tsy mba nahita hitanay daholo ny fijoroana vavolombelonareo na Antsirabe azy zay, dia hoe tena ohatra zao nafinaritra be na ohatra zao. Fa saingy indray mandeha isa-taona. Fa ny tena tsara ampandroso ny fankatiavana raha manam-potoana ianao mamangihana tranon'ny rahalahy sy anabavy. Raha manam-potoana ianao dia tongava mamangy an-drahalahy sy anabavy. Fa rehefa mifampiresaka eo ianao dia misy zavatra tsy vita eto am-piangonana eto, tsy tafavoaka mihitsy zay. Ary mety tsy tafavoaka ny amanam-bato fa amin'le fotoana hifamanginana trano dia mivoaka ilay anaty tena misaotra ny tompo, ohatra ny raha ny tompo ianao no tonga tena zao tena ohatra zao ny ate anatin'ny mety sahan'ny tantarana ohatra zao le izy, fa amin'izay fotoana izay sahan'ny tantarana aminao. Mampitombo fo fankatiavana zany raha manam-potoana ianao mifamangina. Dia ozy ny Baiboly mifampiantrano kanefa mbola toizany maninona ozy aza mifampimonimony. Tsara zany ny fifamangina sy ny firaisampo. Toetra n'Andriamanitra io, afindra n'Andriamanitra aty amintsika io dia anjarantsika mandray azy. Tsy manao hoe akombony ary ny kahie dia raiso ny stylo sy ny taratasy fa nao examentsika, fa zao fiainana andavanandro zay examen zay fa tsy eto. Alleluia. Amarana amin'ny fotoantsika dia averina zany ny resaka fanaovana tsy maintsy ozy izy rahalahy Jaona mpiondakondana eo amin'ny tratran'i Jesosy zay hoe rahalahy tsy maintsy mifankatia isika, tsy maintsy mifankatia isika. Tsy ezaka avy amintsika zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra fa
ohatra antsika atao fotsiny ahafahantsika miaina ny fitiavana avy amin'Andriamanitra. Alleloia. Hamarana antsika amin'ny fotoana dia vavaka isika. Vavaka isika ny amin'ny nandray ve aloha ianao sa tsy nandray? Dia rehefa mandray dia mizara fa tsy hohanina fotsiny eo fa mihinana foana eo ianao ngeza-pitoerana fotsiny eo ianao fa zarao amin'ny hafa mba ahafahana miara-mandeha. Vavaka isika reny.